Fotamatory nosoratany akora voasehitra hovelomin'ny olo miajany rina Vansoa miaraka amin'ny Arliva Lemek Tainana Antenaina ary Ritsa Roland Ramanatsoa nandray feo Anjary Liva ny nanatotosa. Andro fahatelo. Fa mbola taizindry e? Mbola misy zavatra nijereko kely zay. Fa ahoana lesy? Papa no nitady Andry teo. Zao izy lasa. Zany ve? Fa inona hono nitadiavany ahy? Ka ny fiara no lasa ndrika. Zao ny fiarako indray no lasa nefa za io mbola andeha. Sy alako. Dia ny papa indray ho entinako. Tsy hitako koa izy olana amin'izany. Ka zay mihitsy. Fa ny fiara Andry ty marina moa zany maninona ka? Simba. Efa ho roa volana zay mbola any amin'ny garage ihany foana. Dia mbola tsy vita foana ve? Inona koa izay ho vita eo e? Sy papa za tsy mety hanome volana amboarana azy. Fa ahoana hono aky? Ka lazainy fa tsy manaja fiara mihitsy ny olona dia mifaizana kely. Ampy Andry tsara zany. Zay koa ilahy mbola minome ihany. Atovy ihany ny setrasetra. Tsy raha. Azafady. Ary eto aty lakile matara mazy. Fandeha hoe zay lahy ty e? Andeha asako. Are zany nisy zany. Eto aty. Ka manina moa raha mba andrasany la vetivety ah? Vetivety fotsiny? Fa ahoana? Tara ngiary mioty. Marina e. Efa amin'ny roa zao nefa ny fotoana vonjeko any amin'ny roa sasany. Eo morotovo ah. Tokony andalo eny Ankatso mihitsy aho io. Toa efa mivoaka hono ny calendrier de stage-nay e. Aregnana ndrifa tara e. Adalana ny tianimba fiara. Sao pelipelina mitady zay sarangota. Sy elako. Mandeha tsara aloha hatreto ny fianarana isorana ny tompo. Ny fiarahana tokoa mbola amin'ny masimorindra zany. Milay rangaravaly. Ohatra indray ny pralapretapory mihitsy izay mitsamo mato. Toa milany masany daholo izay rehetra atao marina mafy. Dia zako dia lozako mihina vineto. Aloha rangandry hatravo amin'izay ah. Faly ary ve zay tsy fiverina avy niantsena? Raha ohatra misy olona manao ohaty zany. Sa faly ve miverina sady? Dia andondona koa ve nefa raha faly? Mety olo-kafa mihitsy kosa angamba zany e. Ndraso hoe ravaka. Za ihany letsy ah. Ay, mandrosoa ary. Ie. Azafady fa maloto ny saribon-ko ny tanako kia. Ay, izy elahy koa zany. Tsy maninona ka, sotra betsaka. Tsisy sorana re. Reny ary mifandrina dia mipetrapetra. Misotra. Dia ahoana kia? Ohatra ny toa tonga tampotampoka be. Tsy zany letsy rena fa saika mba hindrana ny polikopy nizaraina tamin'ny maraina teo iny za. Ay ve. Mba ataoko photocopie vetivety fa za tsy nahazo. Ay ve, za fotsiny izy. Tsy maninona kia. Ndraso aloha nasa tanana vetivety ary. Azafady letsy ah. Ary fa aloha lasa izy atao elarery ny ato e. Lasa ny atseny le ry teo e.
Ty araka azafady fa ohatrany somary mbola mandomando ny tanako. Elahy ty koa de misahirana. Olo tiako ve de tsy sahiranako e. Zay indray elahy sy le vazivazy a. Mahita tenenina foana zany raha olona. Atray kosa e, zavatra matotra be nge zany de raisinareo vazivazy fotsiny ve. Hihi, mba matotra ho ary mandehana tengeny ny volany fa levona fotsiny hafa. Zereo le Oay, entiko vetivety ary. de ilozy manadala olona eo ihany. Zay fa ilosaka aloha elahy fa za koa mbola maimaika. Ay andendry. Sady kosa ve mba mijanona mo e. Mahatsiravina zany raha olona. Lasaka velomy aina de masto. Eny ariko. Tatiko tsisy masaka ny afoko ary moty voarehatra e. Misaotra nitsidika na de nakaniny fotsiny azy e. Eny le tia manaraka mijanona ela fa areto aloloha ny afo amin'izay fotoana izay. Ok chéria, velomy. Aleo ary eto e. Eto koa mba mangatsiatsika sy mahafinaritra mba mangingina tsy dia be mpandalo zany. Eny ary zay mety amin'io tenge de akafiziko daholo. Aizako. Tonga de velararo ary ty lambo ty e. Za kosa akandre tsakitsaky ao anaty fiara. Ndry koa ty de misahirana. Ao ary aleo somary adonako amin'ity vody azo ty de amin'izay ndray mba misy ankinana tsara. Zay Mba raisiko ela nge teripetra fa feno be ny tanako azafady a. Ty okey. Atao inona daholo reto romuty a. okey. Hoaninako. Atao inona indray azy. De mba ho lany kosa ve reto aminao? Sady betsaka izy reto ny maro karazana. Ny zava-pisotro moa tsy lazainy antsony. Tena mitobaka be. Entina mody re zay tsy lany e. Ohatra hoe hoentina ho an'ireo zandrinao. Sa tsy mety? Tsy haiko. Mety ka. Saingy tsy mety. Fetra. Fa manino ny lany mosento? Ano de manina koa ny hoe tsy mety indray. Fetra. Fetra fa naninona tampoka teo re lahy e. Tomaloka tampoka teo ny endrika lahy. Fa nisina ry fetra. Tsisy naninona kia. Nitamberina tany amin'ny lasa fotsiny zaiko. De zay navarina kely teo. Mandaingela fa tsy zany akory. Zay mihitsy ka. Nalahelo lahy tamin'le teniko teo hoe afaka hoentina ho an'ireo zandriny lasa tsy lantsika. Sanatria amiko nefa lesony hoe anambany ka nary zay sisa tsy lany ho an'ny zareo a. Mba fiteny fotsiny iny. Azafady le tsy fetra raha hoe zay nampalahelo an'la teo a. Any azafady. Tsy de tena hoe izay loatra kery mioto fa mba alahelo sendra nandalo fotsiny iny a. Ka ina ary zany le alahelo sendra nandalo ka. Afaka zaraina ve? De amin'izay koa mba samy miara malahelo eto tsika. Ndre koa zany le hoe zandronareo teo akia. Fa manino ny zandrinareo? Sa marary? Tsy zany ka. Fa le zandra mihitsy tsy misy. Ny tena marina ki ka mboty ange za e.
fetra? Eny akery mety a. Irery a. Ay fa re. Tena azafady lesy fa tsy fantatra. Any a? Tsy maninona ankizy zany a. Enina koa moa ny antony anaovandre azafady amin'izany e. Fa hono tokoa ary fetra? Ahoana aky? Afaka mba tantaraina amiko marina ve ny tantarany lafa mbola tsy fantatro? Tsy mahaliana aky ny fiainako a. Eny fa na dia za tompony aza tsy tia. Andray kosa e. Fa maninona ka? Tsisy fotona akery mety a. Tsy dy izay mahatsara azy fa voataram-piandohana dia fa nangidina faitra. Niletika kely masoandrom-piainako. Eny e, tsy mipotra mihitsy moa raha amin'ny tena marina. Saingy izay mety ho fiafarany no tsy fantatro. Ela be loatra koa ny filazany lahy ka. Sahirana be ny saiko manakatra. Fa raha mba tantaraina tsara nefa e. Zao ary. 20 taona lasa izay. Indray alina tamin'io misy nandondona tampoka no sady mafy ny varavaran'ny Nendravelo. Iza le Nendravelo? Le raha matony taiza iny. Novainy ny varavarana ka gaga izy nahita n'ity lehilahy anankiray miosondra be sy reraka miaraka amin'ny zazakely natrotrony. Tsy hay hoe avaiza. Lehilahy iza ity? Dia zazakely ahoana koa? Tsy fantatra fa dovahiny izy ireo raha mipikapikany tamin'izany. Izany hoe tsy olona avy ao an-tanàna. Gaga ny Nendravelo tamin'izay hoe olona avaiza koa ary reto. Dia tsy andany ilay ratra nahazo an'ilay lehilahy sy ilay zazakely teny aminy izay tsy nitsahatra ny tomany mihitsy. Ny andro alina. Nitahotra amin'izany tsy lazaina tsony. Izay mihitsy. Raiky tahotra tanteraka izy. Indrindra moa rehefa natolotra ilay lehilahy azy ilay zaza feno rà. Fa nga koa naratra ilay zaza? Tsy naratra izy fa ny akanjo ny niosondra vokatra ilay ratra nahazo amin'ilay lehilahy. Zany ve lesy? Enjana koa zany. Dia inona moa zany no idiran'ny lahy amin'izany tantara izany ka? Voaray ny Nendravelo ilay zaza dia anitolefika ilay lehilahy dia maty. Maty? Ie. Andray kosa. Tsy tanatsony ny ainy vokatra ilay ratra nahazo azy anamby. Kemoka tsy nahateny ny Nendravelo. Le zaza koa tamin'io tsy nitsahatra ny tomany mihitsy. Dia natahoana lesy? Avy hatrany izy dia miandry vonjy. Ny tranony Razily lehibe ny fokotany koa tsy dia lavitra ny zareo. Dia vetivety dia tonga ny mpiray votirindrina. Akory nefa naterany reto nahita n'ity tovolahy midaraboka tamin'ny tany niosondra sy ilay zaza ny tomany mafy tena tanan'ny Nendravelo. Dia mitantarain'ny Nendravelo tamin'ny zareo teo ny zava-niseho rehetra. Teo an-tanàna koa moa tsisy mpitsabo na zandary mba hoe nanao fanadihadiana nahafantarana ny marina momba n'ilay raharaha. Dia ahoana? Dia nandrazana ao maraina ny andro ahitana izay tokony atao e. Maraina dia novoriana ny olona rehetra tao an-tanàna hoe sao dia nisy nandray zavatra hafahafa nitranga tamin'ny alina saingy tsy nisy. Ny anhevitra hitan'ireo mponina dia ny nandevina n'ilay lehilahy izay tsy fatapototra hoe avaiza na avaiza. Fa nga dia tsy nisy taratasy mety hoe nahafantarana azy mihitsy. Tena tsy nisy. Sary lava ray izay izao no hita tany am-paosiny tany. Dia sariniza lesy? Olona telo no hita tamin'ilay sary. Izy dia rangahy anankiroa hafa. Tsy hay hoe izy ireo. Dia tena tsy nandrenesam-baovao mihitsy izany io tranga io. Tena nijanona ao mistera tanteraka e. Na dia efa nanao an'izay ho afana izy amin'ny fokon'olona. Anka nanakoana ilay zaza? Dia izay ny Nendravelo ilay zaza. Izy koa moa mipetra-drery ka zarana aza mba hoe izy namana. Ny fiarahamonina koa tsy nanisy olana raha teo. Fantsiazoko aho dia inona izany no idiran'ny lahy amin'izany tantara izany ka? Mety a.
Angeky io zazy io Ahoana tsara enoa andray za le zaza tsy fantatra hoe avy taiza, tsy fantapototra, tsy fantam-piaviana, ary tsy hay hoe zanak'izy. Feno misy telo tanteraka ny fiainako aty. Oka aloha izay ny fitantaran'ny laka. Felifely be izany mantsy ny folahy. Tsy maninona ka. Meo afotsiny ny ora mangatsika eo akaikindreo. Tiare. Misaotra ke. Dimy taona tamin'izay. Tsy tian'ny olona teto an-tanàna mihitsy aho. Tsy dia haiko loatra izay antony. Nendravelo izay any mba solitenandreniko sisa no mba tisina angoraka. Andray. Fa tena nenina loatra izy. Tsy haiko kia. Na mety hoe le zahatry satam-piaviana hoe avy taiza angamba. Dia mety ho izay tokoa ve? Nalahelo any Nendravelo ka niany hevitra hitany dia ny fialanay teo. Fa taiza nareo tamin'izany? Tany firenena ambanivohitra Tsirabe. Dia izay izany nahatonga nareo nifindra taty? Mbola nijanona herintaona tao Tsirabe. Mbola nijanona herintaona teo Tsirabe tampon-tanàna aloha izay mianaka. Saingy tsy araky Nendravelo intsony ny fitadiavana ny sakafony sy izay ilainay isan'andro. Niany heriny dia nanatitra tany amin'ireny akany fitazana Zazakamboto ireny. Tsy nanaiky anefa. Nalahelo an'ity vavy antitra nafohy ny fiainanao ahy sy any sisa mba reniko izay tsy nananako akory. Nalahelo anay ny lehibe an'ilay akanika nankoraka. Teo ihany izy dia nandroso vahaolana ao anay. Hoe ahoana? Nanana tany lehibe iray tany Ambomalazo io lehibe an'ny akany io ka nalefa ny tany izay sy Nendravelo anampin'ireo mpiasany. Fa alery izay tamin'izany. Indrindra moa fa i Nendravelo. Dia izay izany nahatonga nareo nipetraka tany Ambomalaza? Saingy rehefa nipetraka 5 taona tao izay dia lasa Nendravelo. Maty izy. Maty le reny tsy fokondrena teto an-tany. Andro izay tena nangidy indrindra teo amin'ny fiainako io andro. Satria teo mba tena irery aho. Irery aho fa lasa izy. Fetra. Onsa loatra ny foko mandeha amin'izany tantarany lahy izany. Ay, ve ka izany tena tantarany lahy ty e? Tena tsy nampoisiko. Mahireza ilay Sirifetra. Mahireza foana. Misaotra kely meo tia. Misaotra betsaka. Dia laha rery izany sisa mipetraka tao? Saingy le olona mpiasan'ilay lehibe an'ilay akany miara-mipetraka taminay no mba nijerijery sy nitaiza tany. Nianatra ihany saingy teo amin'ny kilasy fahasivy dia nijanona. Tsy vitandrareo intsony hony aho. Sady efa lehibe koa no tokony efa hiasa hitady vola meloma-tena amin'izay. Dia izay kiny tantarako ry mety aho. Toa tsy mba nisy an'izany hoe fifalian'izany mihitsy. Raha tsy vitana angamba no entina mitiana anazy. Dia kivela? Kivy tokoa taloha saingy nisindrany ankehitriny. Satria nahoana? Nisinda ilay alahelo tato anatiko satria tonga angindry indry izay inoko fa hitondra fifaliana vaovao indray eo amin'ny fiainako. Fetra. Ena kely mioty. Mioty.
tamatory nosoratany akora voasedry novelominy ony miajanirina vanjoa miaraka tamin'ny arliva lemek tahinana antenaina ary ritsy Roland Ramanatsonina ndray feo anjary liva ny nana totosa mbola itoy